vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandetety izy mba nanisik ampunyang palay aminira ampivaliana tompoko ano entinay mandrosoata anatin'ny tokantranotsika nyray amin'izao fotoana izao pasteur tovona rivotra marivony miaraka amin'ny pasteur Andriniaina Alvarez mamanga ny fiangonana eto atapo-tanàna ny Fianaratsoa ho antsika vahoaka ny Fianaratsoa sy Haute Matsiatra iray manontolo noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tafaradalana entonay tsika amin'izao fotoana izao manao karazana fanentanana kely tsotsotra ny tenanay ety am-piandohana ny asabotsy fa 4 ny volana Desambra ho avy izao zany hoe ray andro monja alohan'ny Krismasy dia manao fitombavaka lehibe sy tena ngeza be tsika eto amin'ny trano be fivavahana vahaony oloko antarandolo Fianaratsoa eto ambadiky ny station Shell zay nampitondraina moa zany io fandaharam-potoana io loha hevitra manao hoe fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay possible fa ho tanteraka zany teny zany io fotoana io no andevonana ny fantrana andevenana ny karazana ozona ary anamontsy amitsanana nireo herina fahotana izay mamatotra ny fiainan'ny ny olombelona rehetrarehetra izany mariana tsara moa zany pasteur fa tsy natao anavahana nizaniza izany fitombavaka izany andaony etsika lovakiko vetivety hoe pasteur Alvarez Exodus toko fa 4 ny andininy 7 manao hoe ary hoy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay Jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina jereo ny pasteur fa raha mandinitsika ny Baiboly dia isaky ny miteny Andriamanitra hoe miala dia manana programme manana plan hitondrana ny fiainan'ireo olona reo izy raha namorona ny olombelona voalohany Andriamanitra ohatra hoe Adama sy Eva dia nomeny ny toerana natao hoe paradisa na Saedena rehefa nanota moa iny dia naringana dia natsofo ny tao anatin'ny sambo fiara ndray niteneny Noa manaova sambo fiara 100 taona tompoko no nandrafetana ny sambo fiara fa nafinaritra nefany rehefa vita ny sambo fiara dia nisy programme an'Andriamanitra mafinaritra tamin'ny Noa zay namoronana taranaka vaovao ao amin'ny Genesis toko 12 dia hoy Andriamanitra matsy Abrahama mandehana miala amin'ny tranon'ny rainao sy ny reninao ary ny tany niavanao dia mandehana makany amin'ny tany zay siako anao dia atonga anao firenena lehibe tsy mba miteniteny foana Andriamanitra na mananao foana fa matoy izy miteny na mampanao zavatra anankiray dia efa misy drafitra mahafapo hitondrany an'izay olona izay pasteur Alvarez raha niteny Andriamanitra tamin'ny Moïse na i Mosesy na ireo zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta manao hoe ho afahako atao amin'ny tany Egypta ianareo ka hoentika any amin'ny tany tondra-dronosy tantely dia izay tenin'Andriamanitra zay no marina pasteur dia nataon'Andriamanitra tokoa izay fanafahana an'ireo zanak'Israely reo tany amin'ny tany Egypta tamin'izany fotoana izany tamin'ny tanana mahery izy ny tenin'Andriamanitra sy ny sandry naintsitra izany ny zavatra nitranga sy nisy fotsiny rehefa niteny Andriamanitra dia tsy nampanantena ady izy tsy miteneniny tao anatin'ny teny fikasana hoe ahita problème eo amin'ny ranomasina mena nareo tsy miteny izy manao hoe isy Amalekita fa dia miomana tsy miteny izy manao isan'izany Jebosita izany na isan'izany Oga mpanjakan'ny Basana izany na Sihona mpanjakan'ny Amorita izany ho fahavalonareo fa miteny fotsiny izy hoe
ho afahanato nareo de ho afindra ato amin'ny toeranato ny zavatra mahafinaritra nefa ny pasteur Alvarez rehefa tapakevitra ny olona iray na le firenena anankiray fa anaraka zay voalazan'ny baiboly anaraka zay voalazan'Andriamanitra de fandresena foana ny ao ambadika reny rehetrarehetra zeny voninahitra makany amin'ny voninahitra ny ao ambadika reny rehetrarehetra ireny zay ny amin'iny fa tiako resana zany pasteur de hoe retolona be dehibe zay fanafahan'Andriamanitra novonjen'Andriamanitra tao anatin'izay 2 volana teo eo tsika no tonga teto atapy-tanàna ny Fianaratsoa dia be dehibe amin'ireo no mijorovavolom-belona fa afaka sitrana no tahin'Andriamanitra afaka tamin'ny fahazaran-dratsy tsy voatery ny fitahina moa zany tsy voatery vola foana fa sombony kely bitika indrindra ao anatin'ny fitahina ny atao hoe vola fa be dehibe ny olona no tahin'Andriamanitra ara-pahasalamana afaka tamin'ny karazana fahotana ireny olona ireny rehefa fanafahan'Andriamanitra de tadidio tsara koa zao teny zao fa misy efa programme plan zay hitondran'Andriamanitra an'ireny olon'ireny misy karazana fiainana anankitelo voasoratra anaty baiboly de misy ny atao hoe tonga hoy Jesosy ananan'olona fiainana ananany fiainana be dehibe ary fiainana mandrakizay ireo zavatra anankitelo reo pasteur ny fiainana mandrakizay de any akoatra fa ny fiainana sy ny fiainana be dehibe de eto ambonin'ny tany eto ambonin'ny tany zany miaina ao anatin'izay fiainana be dehibe zay inona moa ny atao fiainana mandrakizay le fiainana mandrakizay de le fiainana miaraka amin'ny Jesosy tsy manapahataperana tsy misy fahafatesana tsy misy ranomaso fa le fiainana be dehibe kosa na le fiainana io moa le lazaintsika eto amboniny tany foana rehefa hoe mitady la vie de ny olona rehefa mitady la vie de any amin'ny toka labera fitsangajangana fisorosoroana vady any amina loka maro isan-karazany fa raha hitady la vie ianao na hitady fiainana be dehibe ianao de ato amin'ny Jesosy ato tompoko no tena misy an'izay tena fiainana be dehibe zay ary zay ny antony ty fotoana lehibe ty hoe ny Egyptiana zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo tsony mandrakizay sabotsy fa 4 ny volana eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo kantarandolo Fianaratsoa marina fa misy foana ny alarobia atondro amin'ny 12 sy ny alakamisy atondro amin'ny 12 de tony mahazatra atsika misy foana ihany koa ny ataoko hoe délivrance be ao aorianan'izay fotoana zay pasteur Alvarez ndao-tsika hita fanazavana ny tenin'Andriamanitra sy ny fijoroana vavolombelona araka zay tenao zay pasteur miaraba aloha tsika manakavy zay manaraka izao fantaran'izao ary manonona fahasoavana fiadarana ary fitahin'Andriamanitra ho anao pasteur ary ho atsika rehetra zay manaraka amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo na amin'ny réseaux sociaux izao fandarana izao marina tokoa le zavatra nyteninao teo pasteur ary naliana tokoa ary manahitra tokoa le teninao Jesosy mitondra fiainana io ihany koa ny zanak'Israely zay andevo tany amin'ny tany Egypta izany zay araka ny teny vakinao teo tamin'ny Exodus 4:10 sy 4:10 manao hoe ny Egyptiana zay hitanareo anio de tsy hitanareo tsony mandrakizay misy tokoa araka ny teninao teo hoe Jesosy mitondra fiainana ary mitondra fiainana be dehibe ary mitondra fiainana mandrakizay le fiainana be dehibe tokoa pasteur ao amin'ny Jesosy dia misy fiainana be dehibe zany fiainana be dehibe zany de hoe fiainam-pandresena fiainam-pahombiazana misy karazan'olona zao pasteur mety hoe manana vatro izy manana projet izy manana fikasana tsara izy eo amin'ny fiainana be dehibe fikasana goavana sy lehibe eo amin'ny fiainana ary ireo fikasana goavana sy lehibe ireo zay maro samihafa samy manana karazany avy arakaraka ny toerana misy any olona ao ny hoe maniry hazo valy ao ny hoe anangana trano ao ny hoe vidy fiara ao ny anangana orinasa ao ny miarika olana am'izao fotoana zao de ao amin'ny Jesosy misy zay fiainana be dehibe zay fiainam-pandresena fiainam-pahombiazana fiainam-pitahina fiainana fahasalamana fiainana be dehibe mihitsy sy maro hafa tsy voatanisa ary le fiainana teninao teo pasteur le fitahina mitombo an-trano fitahina miantso fitahina andihana fitahina miantso andihana fitahina be dehibe mihitsy ny fiainana ny zanak'Israely reto dia nandray fiainana avy tamin'i Jesosy nandray fanafahana ten'Andriamanitra pasteur de hoe raha zanaka manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo ny zanak'Israely ary zanak'Israely reto ny pasteur dia fahatanterahany le tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama i Abrahama ny ka nomen'Andriamanitra teny fampanantenana manao hoe ry Abrahama ho tahiko tokoa ianao ary fitahina tokoa ianao ary atoganao firenena lehibe aho ny zanak'Israely ny pasteur marina tokoa fandeha izy ary mitady fanafahana ny zanak'Israely ny tao amin'ny tany Egypta tamin'ny fotoana io efa tonga firenena tsy le zavaoka madinika fianakaviana mitambatambatra tsony fa le firenena efa manomboka lehibe izy eo ary efa manomboka tanteraka le tenin'Andriamanitra tany amin'ny Abrahama amin'ny fotoana io zany hoe zay zavatra rehetra tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama de tsisy nidilatra naray aza pasteur ary ozy Andriamanitra mantany Abrahama hoe
reo zanakao reo na dia amindeo aza dia zao ny teny fampanantenana ameko anao ry Abraham ho afahako izy reo ho afahako izy reo maro koa pasteur ny olona am'izao fotoana zao mety manontany tena hoe tena misy ve zao Andriamanitra zao hoe mamaly vavaka marina ve zao Andriamanitra zao hoe manasitrana marina ve zao Jesosy zao hoe tena mità marina ve zao Andriamanitra zao hoe tena manao zavatra lehibe tsy takatry ny saina ve zao Andriamanitra zao hoe tsy miova ve zao Andriamanitra zao fa tamin'izao dia tamin'ny andron'ny ny apôstôly tamin'izany fotoana zany fotsiny mba nisy fahakana fanasana fa am'izao ngamba efa mety lany daty angamba zany mety ho périmé zany tsy e tompoko ten'Andriamanitra pasteur tsy mety ho périmé ary tsy mety ho lany daty ary tsy mety ho voasaka ny andro sy ny fotoana fa zay zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely mbola ho ataon'Andriamanitra ihany koa amitsika am'izao fotoana izao rehefa ny ten'Andriamanitra rehefa nandre toro-teny ianao manao hoe anasitrana anao ny tompo dia hositrany tokoa ianao zay rehefa Andriamanitra miteny ho afahana ianao dia ho afahana tokoa ianao zay fa zay zavatra rehetra nytenen'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka avokoa fa ny anjarako sy ny anjaranao dia zao ndao iainga andao anaraka an'Andriamanitra pasteur fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay hoe ateo hoe Andriamanitra tsy nampanantena olana tsy tafiditra anatin'ny teny fikasana ny olana fa ny fanenjehana no tafiditra atao anatin'ny teny fikasana hoe tsy misy olona ozy na fotrano tany sy raha lasa nabavy ka tsy handray avy zato eny am'izao fotoana zao dia trano tany raha nabavy mba mifanenjehana ary farany dia fiainana mandrakizay dia tonga tokoa ny fanenjehana teto nanentsika ny Egyptianina sy ny miaramila ny Farao teo amorony ranomasina mena rehefa mba nisy fotoana nisy fanadadiana kely mba hitako dia ny profondeur an'io ranomasina mena io dia mahatratratra any amin'ny 17 kilometatra zany hoe lalina dia lalina zany pasteur raha ohatra zao eto Fianaratsoa dia tsy haiko hoe mbola ny alohaloana Ambalakely ano any mbala eo anelanelana Ambalakely sy Alakamisy Namboma eo zany pasteur ny alavitra an'izy io zany hoe ny alalin'izy io lalina be mihitsy zany izany ranomasina mena zany tsisy fomba ahafahana manokatra an'izany ary tsisy hevitra koa ahafahana mepita n'io ranomasina mena io tsy nanorevitr' hoe ndana manao lakana isam-batan'olona ary Mosesy Josua Arona koa tsy nananambo po manao hoe na ilomanosako azy io dia tsy maintsy tafitany fa ny baiko n'Andriamanitra tsy maintsy taterahany zareo dia hoe sokafy io ranomasina mena io mijoroanao eo iny atananao iny sokafy io ranomasina mena io dia izay baiko zay no narahany Mosesy ary dia no izingiziny Mosesy mihitsy pasteur hoe ny Egyptianina zay hitanareo an'io dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay za manome fotoananao amin'io asabotsy fa 24 ny volana Desambra io akatoko ny famaranana ny asabotsy 20 herinandro io zany ny sabotsy faraka amin'ny 20 herinandro manome antoka anao zay miaraka amin'ny Jesosy fa ireo aretina zay namono anao nitady amono anao problème marabola ireo korotana amin'ny fiainanao adi-tsaina adi-panahy areti-po misy tena marary fo manaintaina mihitsy ao anatin'ny fonao tena fisetona lalina ao anatin'ny fonao aretina any anatin'ny kibonao any ny Egyptianina zay hitanareo an'io zay ny ten'Andriamanitra tsy ho hitanareo tsony mandrakizay tsy tokony hitondra an'ireo problème manao reo hiapita ny taona vaovao 2024 ianao miaralevina io amin'ny asabotsy fa 2024 ny volana Desambra io eto amin'ny trano fivavahana vaon'olo koa eto Antarandolo Fianaratsoa amin'ny 7 ora maraina tsy diso io fotoana io amin'ny 7 maraina dia efa anasanantsika mianakavy atao anatin'ny tokantrano ato ho tonga ao anatin'izay fotoana izay io moa tsy manavaka an'izany fa na androany ianao vao mandreny ty fandaranty na pino ianao ato amin'ny trano fivavahana vahaon'ny oloko na olona tsotra ihany koa ianao na avy any amin'ny fiangonana maro samihafa any dia etaniko ianao ho tonga ao anatin'io fotoana io ivereniko koa ilay fanazavana zay nentiny Mosesy teo pasteur inona moa ny tiany Mosesy ho resahana amin'izy io amin'ile resaka hoe ranomasina mena io atao amin'ny Korintianina voalohany toko 10 ny andininy voalohany dia ho ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany
ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy zany vatolampy izany. Ny ranomasina mena de toerana anankiray fandevonana ny herin'ny ozona, ny herin'ny Egyptianina, ny herin'ny fahavalo, ireo tanjaka sy herin'ny fahavalo rehetra de levona tao anatin'ny ranomasina mena. Raha ty amin'ity Korintianina 2:7 ty ny anambaran'ny soratra masina azy de Kristy ozy lay vatolampy ary lay ranomasina mena endrika anankiray maneho an'ilay batisa ny fibebahana. Ny zanak'Israely izy de natao batisa tao anatin'ny rahona sy ny ranomasina, zany hoe nandeha tao anatin'ny ranomasina tao zay vao tafapita tany amin'ny ranomasina mena. Io mantsy zany pastera no mampisaraka ny atao hoe Egyptianina sy ny tany Kanana. Ny ariam-pitan'ny ranomasina mena ry zany de efa faritra ny tany Kanana zany raha mijerytsika na ny saritany azy de zay mihitsy io, zany hoe hafa mihitsy zany any amin'ny tany Kanana de hafa ny aty amin'ny tany Egypta aty. De maneho ny batisa ny fibebahana, sary anankiray maneho an'izay batisa izay izy io, zany hoe reo zanak'Israely nandray ny rano zanak'ondry tao amin'ny tany Egypta de natao batisa tao amin'ny ranomasina mena ary avy eo de nisotro ny fisotrom-panahy sy nihinana ny fihinam-panahy ozy ny soratra masina pasteur Andry Alvarez. Zany hoe tsy nahafahana fotsiny zareo tao amin'ny tany Egypta, tsy nohafahana fotsiny izy ireo tao amin'ny fanandevozana, tsy hoe nandray ny mariky ny rano zanak'ondry fotsiny izy ireo fa natao batisa tao anatin'ny ranomasina mena. Ny zavatra nahavariana rehefa namaka ny baiboly de na de Jesosy Kristy tompo lay tsy mba nanota azy sady tsy mahay manota de ny teny tamin'ny Jaona mpanao batisa hoe ekeo ihany ankehitriny fa zao no mety hatateraka ny fahamarinana rehetra. De natao batisa Jesosy tao anatin'ny roniny Jordana. Rehefa natao batisa tao amin'ny Jordana izy pastera, na de Jesosy aza no anarany, na de zaza nitorotoroana tamin'ny fanamasina azy izy, na de tsy mahay manota azy izy, de tamin'izy vita batisa tao anaty rano zay vao voaositra ho Mesia. Dikany hoe Mesia moa de hoe ilay voaositra, zany hoe teo no nahatonga an'ilay feo avy any an-danitra manao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Ny batisa de fanosorana ny olona anankiray ho zanak'Andriamanitra. Be de be ny olona mpivavaka tsotra tena hoe mafana fo fa tsy resy lahatra amin'io batisa io, le batisa ny fibebahana leo anaty rano. Kanefa ny tena marina pastera io de karazana fanosorana ho zanak'Andriamanitra, nefa ihany koa fanaovana recensement ny lanitra. Ny solo tena ny seny zao de mitety tokantrano manao recensement ho an'ny olona ifidy, fa Andriamanitra kosa amin'ny alalan'ny batisa de manao recensement ny lanitra, zany hoe voasoratra izy ozy no zanako malalako izay sitrako. Fanosorana mahazanak'Andriamanitra zany ny batisa. Mbola isy fotoana iresadresako an'izay lavalava kely fa ohatrany hoe tafiditra any moa zany le resaka pasteur Alvarez satria tonga Jesosy ananany olona fiainana sady ananany be dia be de matonga antsika miresaka an'izay ilay fiampitanany ranomasina mena zany de mifamatotra am'izay teny zay hoe ny Egyptianina zay hitanareo an'io de tsy ho hitanareo mihitsy ary tsy ho hitanareo intsony mandrak'izay, tsy ho hitanareo intsony mandrak'izay, zaho ny tompo hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Zay lay fahamarinana pasteur. Fahamarinana marina tokoa zany ary zany tokoa tena izy pasteur. Rehefa Andriamanitra io pasteur miasa, rehefa Andriamanitra miasa dia tsy voasakana izy na izy. Ny zanak'Israely pasteur tamin'ity izy nandevozana tany amin'ny tany Egypta marina moa fa 300 taona no fotoana nandevozana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Ary rehefa nandevozana tao izy de mafy nahazo azy tao. Zany andevozana zany tena anisany zavatra faran'izay mangidy indrindra, mafy indrindra, tsy zaka indrindra satria tsy afaka matory any amin'ny trano zay tiana matoriny ianao, tsy afaka mihinan-kanina am'izay hanina tiana hohanina ianao, tsy afaka tsy manana safidy ianao na de ray azy
na dia mivady aman-janaka ao raha dia tsy afaka miara-mipetraka mivady aman-janaka ao ianao fa tsy maintsy manompo ary ianao na dia zanaka ao mbola kely eo raha dia miara-manompo aminao any mafy ny ainan'reto zanak'Israely reto a satria nampahoriny farao sy ny miaramila amin'ny farao dia anisan'ny filoham-pirenena tanjaka indrindra teo tambonin'ny tany natanjaka izy ara-tafika natanjaka raha toe-karena marina foana ilay ten'Andriamanitra paster hoe ny zanak'Israely dia fitahiana ho amin'ny firenena rehetra ka ny fisiany zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta natonga ny firenena Egyptiana lasa nanan-karembe mihitsy asa raha tadintsika Josefa rehefa mipetraka tao amin'ny trano Potifara dia lasa notahian'Andriamanitra Potifara dia tsy nieritreritra ninina ntsony Potifara fa dia efa Josefa nataony andraikitry le fitahiana tao satria mitobaka loatra le fitahiana dia tahaka an'izany koa reto zanak'Israely reto rehefa tonga tao amin'ny tany Egypta lasa notahiana le firenena Egypta na dia nampahory azy ary arakaraky ny natanjahany reto firenena Egyptiana reto vao maika mipreseny nampahoriny nampijaliany mafy ranomaso alahelo zany no zavatra niainany zanak'Israely farao koa moa zany dia matanjaka be ary miaramila amin'ny farao dia anisan'ny miaramila matanjaka indrindra maneran-tany ary tsy resin'izany izy ny zanak'Israely dia anisan'ny olona manam-pahaizana jereo amin'ny Josefa araky ny zavatra niresantsika teo Josefa rehefa tonga tao amin'ny natrehan'ny farao mpanjaka dia izy ihany no lehilahy hany na alalan'ny hevitry ny nofon'ny mpanjaka sy nahita vahaolana ny amin'ny problème zay hitranga oriana kely eo zany hoe raha saina zany nizaka fahaizana zany dia manam-pahaizana reto zanak'Israely reto mahay reto maro anisy izy reto fanampahoriny fahavalo ary tsy afaka mikofoka mihitsy fa rehefa Andriamanitra miteny hoe afahako ianareo dia ina tokoa paster nafana zanak'Israely na farao zay matanjaka be tsy nasaka ny zanak'Israely maramila amin'ny farao zay tena nahery be maty daholo tsisy velana ray azy ny arena rehetra tao amin'ny tany Egypta lasa ny zanak'Israely daholo ny zanak'Israely tafavoaka nanoloana ny ranomasina mena mbola nisokatra ihany koa ny ranomasina mena zany hoe na olona mahery na tafika be dia be na obstacle manao na obstacle manao ahoana rehefa Andriamanitra zay no manafaka anao rehefa Andriamanitra zay no mitarika anao rehefa Andriamanitra zay no momba anao dia hiala maina tokoa ny fahavalo paster menatra afa-baraka nandositra maty tsy hita fahavalo tsony verevitra ny fahavalo fa zanak'Israely kosa ny apitany ranomasina mena miaraka amin'ny fifaliana be rehefa tafapita miaraka adino le problème teo vao teo nisy problème be naparary kibo vao teo nisy problème be naparary andoha vao teo nisy problème be nampiady mivady vao teo nisy problème be nampisaraka amin'ny mpianakavy tampotampoka teo nefany tonga ny vahaolana lasa ny famihana lasa feny fifaliana lasa tsotra n'le teo tsony niova tamin'ny atmosfera rehetrarehetrarehetra tena zany hoe Andriamanitra miasa paster ka ty fotoana antsika sabotsy ty paster iasany tompo amin'ny fotoana io ary anasana antsika rehetra hoe tongava ny Egyptiana zay hitanareo an'io dia tsy ho hitanareo tsony mandrakizay sary maneho an'ireo olana problème aretina ozona fahotana zay ho levontsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isy vavaka faran'izay matanjaka ho ataontsika pasteur mety ranomaso avozona fisetona misy fotoana tsisy ninina mihitsy ao anatin'ny porte-monnaie anao fa lasa nivadika portefeuille indray le izy noho ny tsy fisimbola tsisy ny atokona na mety hoe mpandraraha ianao dia potika tanteraka nisy fotoana mety efa mba nanompo an'Andriamanitra ihany koa anao tany amin'ny toerana maro samihafa mangatsitsika anao zao fotoana zao reraka ny ara-pananao reraka reto zanak'Israely reto monmonina paster tsy saka hoe hiverin-dalana fa tsy Andriamanitra tsy nanaiky an'izany Mosesy tsy nanaiky an'izany satria raha vao mihemotra ireo Andriamanitra tsy miara-mihemotra any be dia be ny olona mihemotra reraka indrindrandrindra tao arinan'ireny confinement reny tena be ny ara-panan'ny olona maty mpiny vita batisa reraka mpiandraikitra tany amin'ny fiangonana maro samihafa reraka lavo ny fahotana raha mandre an'ity antsoantso ty nareo raha mandre an'ity antsoantso ty ianao tonga avy ianao amin'ity sabotsy faefatra amin'ny roapolo ny volana desambra ity eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko antarandolo Fianaratsoa tarandolo Fianaratsoa mety karazany olona angamba ianao isaky ny 5 desambra iny ianao vao mitsofoka any am-piangonana manentana anao koa ho tonga fa zava-dehibe ny andrenesanao afatra mafonja
avy amin'ny baiboly amin'ny sabotsy ary isy vavaka lehibe fandevonana ny fahotana fandevenana ny fantrana ireo trosa ireo karazana fahazarana ratsy rehetra teo motsa mitsanitsika ny baiboly tompoko dia nampianatra ny laza nanambara fa lazao ny zanak'Israely mba handroso angamba ianao amin'izao fotoana izao mety hoe tsy misy hevitra intsony ny zavatra ozy ianao tena very hevitra dia atoroko anao foana fa mbola misy hevitra azo atao angamba ozy ianao hoe tena tapadalaka le ianao ny tapadalaka le fa misy lalana azo n'Andriamanitra sokafanao anao angamba tena tsy hitanao tsony zay atao dia hoy amantsy anao mbola misy azo atao angamba hoy ianao manao hoe mihidy daholo ny lalana rehetra tsisy fanalahidy afaka manokatra lalana tsony mbola misy fanalahidy afahana manokatra an'io lalana io mieritreritra angamba ianao hoe tsisy fanafana tsony ty aretiko ty raha lasana bavy malala ao amin'ny tompo reny aretina tsy sitrapanafody reny mbola misy fanafody azo n'Andriamanitra tao amin'ireny amin'ny alalan'ilay diakapoka tao amin'ny Jesosy Kristy tompo izay fanasitranana ny aretina rehetra noho izany manentana anao zay tena entony fianakaviana entony namana entony olona rehetrarehetra asabotsy fa 4 ny volana Desambra amin'ny 6 ora maraina tsy diso ka hatramin'ny tolatolaky ny andro eto amin'ny trano fivavahana vahaony olo koa eto Fianaratsoa na ianao piny efa reraka be ny ara-panahinao ozy ny tenin'Andriamanitra asa tadidinao miverena ozy amin'ny fitiavana voalohany fa raha tsy miverina anao dia ongotan'Andriamanitra fanaovanjero misy tenin'Andriamanitra manao raha miembotra nareo dia tsy sitra ny fanahako asana mbola tadidinao zany teny zany misy tenin'Andriamanitra indray nefa mahafinaritra be koa ny teny manao hoe raha iverina ianareo dia orasitro indray miverena andao iverina fa ho anao reratreraka io ndao iverina misy azon'Andriamanitra atao anao foana raha lasiana bavy malala ka dia faranana ny fotoana eto ny ety moriavana tsy azo ivalaparana fa dia eny akianja itsika mahita azy amin'ity asabotsy ho avy zao ity ny fotoanantsika larobisy ny alakamisy dia misy foana ihany koa le amin'ny 12 iny ka hatramin'ny 2 ora latsaka fa efany eo ary eo aorianan'izay dia misy ny vavaka délivrance lehibe zay ho atao fa ny asabotsy ho avy zao zany amin'ny 6 ora maraina fa 4 ny volana hoy tany ampiantoana hoe famaranana akatoko ny famaranana ny taona izy io ny herinandro fa raiky amin'ny 50 dia manentana anao zay ho tonga ianao amin'io fotoana io samia ho tain'Andriamanitra veloma pasteur Alvarez veloma tompo vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana io fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandeha tantety izy mba Aku nanisik, ampunya